fifaliana ho indray ny manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eopotitry ny fahitalavitra amty androany maraina ity. Ny afatra entiko anareo androany de afatra mikasika ny amin'ny fanasitranan'Andriamanitra. Efa netiko ihany zany fampianarana zany fa mbola tiako mafisina amty androany ity. Noho zany mitona anareo sahady ao ny iandrandra fanasitranana ao anatin'izao toroteny ataoko izao. Ahoana ny baiboly mino anty teny vakiako ity ianareo. Salamo 7:120 toy zao ny voasoratra. Salamo 7:120 nandefa ny teniny izy mba asitranazy ary nanafaka azy tamin'ny longo ny anjerany. Nandefa ny tenin'Andriamanitra, nandefa ny teniny amin'ny alalan'ny toroteny ny tompo'Andriamanitra tsy to mba ninona mba asitrana azy, mba hanasitrana anao ary mba hanafaka anao ao anatin'ilay toerana zay nianjaranao. Dikany ny tenin'Andriamanitra torina sy ambara tak'izao ry havana dia tenin'Andriamanitra mitondra fanasitranana tokoa. Akoatran'izany anao vavako anareo zay marary ihany koa aho amin'ny famaranana azo afatra entiko zao. Ny fonoko isy fetraikany aminao ny toroteny sy ny vavaka ataoko ho anao ho anareo androany. Ny akatako aminao fotsiny, ny akatako aminareo de izao: manana finoana, manana finoana, manana finoana, fa miankina ny finoanao ny etsika lehibe ho ataon'Andriamanitra ho anao androany. Ino inge ny zava-nisy tamin'ny andron'ireo apôstôly, tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly malokana, fa tena nitondra fanasitranana sy fahagagana lehibe ho an'ny olona narary ny finoana nananan'le olona. Andao vakitsika ny voasoratra ao amin'ny Asin'ny Apôstôly 2:20 ka hatramin'ny 10:10 toy zao ny voasoratra. Asin'ny Apôstôly 2:20 15 7 ary 10 arao tsara io voasoratra io. Ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra na le mitongotra hatrany an-kibon-dreniny ka tsy afaka namindry. Zany hoe hatrany am-boaka zany de fa nalemy ity lehilahy iray ity. Zao ny toan'le teny: izy nahary am Paoly ny toroteny, izy nahary am Paoly ny toroteny. Zany hoe niaino ny toroteny nataony Paoly apôstôly izy. Izy nahary am Paoly ny toroteny ary Paoly no nibanjinazy mafy ka nahita fa manam-pinoano sitranina io dia niteny tamin'ny fehamahery hoe mijoroa amin'ny tongotrao, dia niatsamotsamotra lehilahy ka nitsangatsangana. Mahazava-be ry havana ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Mila manana finoana zany ianao androany, fa raha manam-pinoana ianao de amin'ny alalan'izao toroteny zao ihany hoy ao, na amin'ny alalan'ny vavaka ataoko ho anao rehefa avy eo, de isy herin'Andriamanitra iatefany aminao ka anasitrana anao. Na inona retina mazanao ity lehilahy ity zao, le nivakitsika teo hatrany am-boky izy no efa nalemy. Kanefa rehefa tao amin'ny finoana de niasa ny herin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teny nalaoko mivavany Paoly apôstôly ka de sitrana raha lehilahy afaka mitsangana. Efa nahita olona marobe aho ry havana, tena tak'izany mitsy nitsaka. Rehefa nandreny toroteny nataoko izy, rehefa nivavaka ho azy aho, de nasehon'Andriamanitra ny mandriamanitra mpanasitrana azy ka de sitrana izy. Amin'ny anaran'i Jesosy ho ataon'Andriamanitra aminao tokoa ane zany teny ambarako zany. Ajantsika hatreo aloha zay fampidirana sy tapany voalohany zay. Ivavaka isika mba amangy anao amin'ny alalan'ny toroteny ny tompo'Andriamanitra tsy to. Ivavaka isika mba hitombo be ny finoanao ao anatin'ny fandranisanao an'izao toroteny ataoko izao. Ivavaka ihany koa isika mba ho isan'ireo olona andray fahasoavana ianao dia ny fanasitranana magaga
avy amin'Andriamanitra izany ka dia raha sitrakareo dia hivavakytsika aorina ty vavaky etya de hiaraka hideran'ny tompo amin'ny alalan'ira isika de aveo toiziko ny tenin'Andriamanitra mampafantatra atsika ny amin'ny fanatranan'Andriamanitra andao hivavaka tompoko. Andriamanitro misaotranao zahay fa nomenao tombon'andro avelomana sy iainana ka natratra ny andro androany ary noho ny fahasoavanao lehibe de zao afaka manaraka an'izao fandarana izao izahay. Ny mpanomponao ihany ko tena misaotra satria no ny fahasoavanao de ataonao fitaovana eo an-tananao hitondra ny teninao hitondra ny afatrao ho fanasitranana ny olona marary ao. Tompo Andriamanitra aneo ny voninahitra ianao androany mino an'izany izahay mino an'izany izahay ny olona rehetra marary ka mandre azo afatra izao de ho sitrana daholo izy rehetra na inona retina iserin'Andriamanitra iatefa any amin'ny tenany olona de ho sitrana tokoa izy de raina mandrakizay eny ny anaranao lehibe ry Tompo Andriamanitra tsy to misaotra raha eo amen. Araky ny anambarako teo dia andeotsika hiaraka anao hira anankiray etsika manompo ny tompo etsika mame voninahitran'Andriamanitra de aveo hotoizako ny afatra na ny fampianarana izany. Amen. Ento anilanao Jesosy aza velande tao amin'ny fanatrianao zahay androany tena milanao mihoatra nona hatram'izay. Ento anilana ataovy tena mpololotra ao anatinao ny etaeta hoe ho eo akaikiny Jesosy ho tonga sakaizany tahaka Mosesy zay anambarany ao am-pony androany satria afaka ataony zany rehefa eo fanatrehana avelao daholo zay mavesatra sy manahirana anao fa andaotsika ilona ao anaty fanatrehan' Jesosy androany. Maniry anao zay Jesosy maniry anao zahay tsy andeha amin'ny fombafomba na fahazarana fa tena hoe etaeta lalina mbola tsy nisy ohatry zany hatrizay fa tsisy ahay anapia atsapa fanirinana toro ilalana iverina mina de lazao hoe Jesosy rery ny ilainao de Jesosy rery natongavanao teto amin'ny toeranty tsy amin'ny fisainanay ny afahanay tonga eo amin'ny fanatrianao fa tena enao mihitsy ny taona tsirairay avy eto androany zay mavesatra aminay rehetrarehetra manakana anay tsy ahitanao dia amenay anao zany satria enao efa niteny hoe mankanesa tsy amiko ianareo miasa fatratra sy mavesatra entana
voaka izy fanirina lala ao anatin'ny androany jesosy a tena hoe hitoeso eo akaikinao hiexpérimenté an'izany hoe eo akaikinao zany azavely jesosy androany ahita fahazaranao anatinao fa ataovy tena hitany mihitsy hoe mangetahita anazy mihoatra ianao mihoatra noho ny hatramin'izay dia te hilona ao amin'ny fanatrehana te ahita anazy sy ny voninahiny eny ary tompoko amaky baiboly avatra andray zany isika amaky baiboly avatra andray zany isika ka sokafy ao amin'ny exodus toko fatelo amby roapolo de andiny fa dimy amby roapolo sy faina amby roapolo mbola afaka manaraka ny voasoratra io ihany ianao fa manompoan Jehovah Andriamanitra reo de hitany aminao sy ny ranonao izy ary isoroko aminao ny aretina tsy iso afa-jaza na ho momba ao amin'ny taninao ho tanterako nisan'ny andronao averiko vakena le teny fa manompoan Jehovah Andriamanitra reo de hitany aminao sy ny ranonao izy ary isoroko aminao ny aretina tsy iso afa-jaza na ho momba amin'ny taninao ho tanterako nisan'ny andronao mazava ny voasoratra mazava ny voasoratra mpanasitrana ny tompo Andriamanitra tsy to lay Andriamanitra nahary an'izao rehetra zao ary lay Andriamanitra nahary antsika zanak'olombelona mpanasitrana efatra amin'ny taloha izy fa nanomboka tamin'ny fotoana natokavany Jesosy Kristy zanany kosa tety ambony tany dia tena nataon'Andriamanitra antonasa ny fanasitranana antsika zanak'olombelona zay marary ka tonga ao aminy ary ny mahafinaritra sy mampahery ty ity mbola nyotohizan'Andriamanitra zany asa fanasitranana nataony zany
atram'izao vaninandro misy atsika izao, tena arabaky teny atram'izao vaninandro misy atsika izao. Androany zao anasitrana olona marobe Andriamanitra, anasitrana anao izy ao anatin'izao toroteny ataoko izao, ary anasitranao ihany ko izy aorina ny vavaka ataoko anao rehefa mifarana ity fandarana ity. Fa ny condition takirin'Andriamanitra aminao de zao: ekeo ho tomponao ho mpamonjy anao Jesosy Kristy zanany, ekeo ho tomponao sy ho mpamonjy anao Jesosy Kristy zanany. Azo atao fombafomba na fahazarana fotsiny any ny fahafantaranao an Jesosy, fa oka ny vavanao mihitsy no anaiky fa tomponao sy mpamonjy anao Jesosy. Ao aminy ny fanantenanao rehetra, aorenao aminy ny fanantenanao rehetra, ndrindrindrindra fa mikasiany am'izao aretina mahazo anao zao. Aorenao aminy hoe izy no antenainao, anasitrana anao, fa vitan'Andriamanitra ny manasitrana anao rehefa hitany fa miandrandrazy anao ary mitady azy marina amin'ny fonao rehetra ianao. Ome toeranao anatin'ny fonao ihany ko Jesosy, mila mampandroso azy anao mba azo toerana ao anatinao izy, mba azo toerana eo amin'ny fiainanao manontolo izy. Ary ity zavatra anankiray ho teneniko, ajao izy, ajao izy. Isika maha olombelona atsika de manana ny sitrapony nofo, etsan-dany ihany koa ny afetsifetseny devoly misarika atsika mba anaovantsika sitrapony. Fa izao miorena tsara ianao de ajao Jesosy. Ekeo sakatoavy ny taridalana zay omenanao, tena arabaky teny, ekeo sakatoavy ny taridalana zay omenanao, satria ny baiboly de mampafantatra fa ny fanan'Andriamanitra zay alatsany aminao de zany no hitarika anao ho amin'ny marina rehetra, zany no hitarika anao ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. De arao zay taridalana zay, fa tsy hoe ny sitrapony nofonao na sitrapon'le devoly mpakafana no aranao seky anao, fa arao ny taridalana avy amin'ny fanan'Andriamanitra. Ary mikasiany amin'ny devoly de toero izy, toero ny hevitra rosiny, azo omena toerana mihitsy izy. Ny baiboly raha teo no mampianatra zany ry havana, toero izy, tena toero izy, dingana lehibe, sady voalohany mahatonga anao medika omen'Andriamanitra fanasitranana ny fandehananao arak'izay nambarako zay. Mila manompo an'Andriamanitra ianao ry havana. Manarak'izany, tapoany hevitrao, tapoany hevitrao ny anompo an'Andriamanitra, satria zay le condition voalaza amin'ny Exodosy 3:20, 5:20 sy 4:20 lay ny vakina teo. Andao nge veritsika vakina le teny Exodosy 3:20, 5:20, de manompo an Jehovah Andriamanitra reo dia hita ny aninao sy ny ranonao izy, ary esoroko aminao ny aretina. Tsisy ho afa-jaza na ho momba eo amin'ny taninao ho tanterako ny andronao. Zany hoe ataonao ho zava-dehibe zany voalohany am'izany ny famonjena fiaramiangona, satria ny fiaramiangona zay ataonao atreanao de endrika anankiray ho fanomponao an'Andriamanitra. Aiza koa ny misy zana teo hoe olon'Andriamanitra, vahoaka an'Andriamanitra, kanefa dia manamaivana fiaramiangona, manao tsirambina fiaramiangona, tsy mba tonga anao mamonjy fiaramiangona miaraka be sy maro, tsy mety amin'Andriamanitra zany. Ka mila manompo an'Andriamanitra ianao, ary endrika anankiray fanomponao an'Andriamanitra ianao tonga mamonjy fiaramiangona. Ary raha mety aminao aza dia dinio hoe ty toerana amonjeko fiaramiangona ity, toerana tena misy herin'Andriamanitra miasa, manasitrana ve? Fa zay ihany koa nisy zavatra anankiray everiko hoe lehibe tena tokony ho hita eo amin'ny fiainanao manokana. Manokana ihany koa fotoana isan'andro, manokana fotoana isan'andro, ny tsara indrindra dia fotoana isa maraina manao vavaka ho fanoranao tena ho an'Andriamanitra sy ho fametrahanao ny fiainanao ray manontolo
eo apela tan'Andriamanitra mandritra iny andro iny. Ianao olona manompo ianao olon'Andriamanitra, nahoana moa ianao no tsy alokana fotoana hivavaka aminy, mba ho fanamafisanao ny fanehoran-tenanao amin'Andriamanitra, mba ho fifandraisanao amin'Andriamanitra, mba ho fanaporofonao fa ny fiainanao dia tsy ataonao mandeha ho azy fa akinao amin'Andriamanitra foana. Ka zay fanokanana fotoana manao vavaka isan'andro zay a dia endrika anankiray a ho fampona an'Andriamanitra izany. Ahoana ho Jesosy Lioka toko fahavalambin'ny folo andininy voalohany, io voasoratra io, tsy mety ho Jesosy, tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka, tsy mety amin'ny olon'Andriamanitra, tsy mety amin'ireo olona milaza fa manompo an'Andriamanitra ny tsy mba manokana fotoana anaovana vavaka, fa isan'andro de mila manao vavaka foana ny olon'Andriamanitra ho filazana hoe manompo an'Andriamanitra izy. Ama olon'Andriamanitra anao ihany koa de hoy aho hoe mandraisa andraikitra ao amin'ilay asan'Andriamanitra misy anao ianao. Endrika anankiray ho famponao an'Andriamanitra izany. Tsy mety ary tsy ampy fotsiny hoe mpitambanao anaty fiangonana anankiray ianao dia tonga ao ianao mamonjy fotoam-pivavahana miditra, de mivoaka ao ianao mandeha mody, fa ianao mila mandray andraikitra, na inona andraikitra tsy misy hoe ambany na ambony ity, fa rehefa ataonao amin'ny fonao rehetra zany andraikitra zany de mafana an'Andriamanitra daholo. Zany ry havana malala no anisan'ny endrika ho fampona an'Andriamanitra. Rehefa manao azany fampona izany amin'ny fonao rehetra ianao, tsapanao hoe tena mahafinaritra anao ny manatanteraka zany mandrisy ny androm-piainanao, de mino fa hositran'Andriamanitra ianao. Tena minoa ny Jesosy toko fahatelo amby roapolo andiny fadimy amby roapolo sy faina amby roapolo io anao hoe manompo an'i Jehovah-Andriamanitra reo ianareo, hoy Andriamanitra, hoy Baiboly, de ho tahina ny rano sotronao, ho tahina ny hanikoaninao, ary ho esorina aminao ny aretina na inona io aretina io. Androany amin'ny anaran'i Jesosy ho amarin'Andriamanitra sy ataony tanteraka eo amin'ny fiainanao tokoa izany. Ary raha misy aminareo manana problème amin'ny lafiny fahazahoana taranaka, hoe marary ny trano zaza de tsy mety hipetraka ny zaza, na mipetraka ihany fa hafa-jaza, na mety sy aretina hafa anatin'ny ao aminao ka mahatonga anao tsy mahazo taranaka. Amin'ny anaran'i Jesosy tsy hisy an'izany eo amin'ny fiainanao rehefa arak'io fepetra zay nambaran'Andriamanitra taminao io ianao. Zay mahatonga tenin'Andriamanitra milaza hoe fa manompo an'i Jehovah-Andriamanitra reo ianareo, fa manompo an'i Jehovah-Andriamanitra reo ianareo, dia voalohany ho tahina ny rano sotronao, ho tahina ny hanikoaninao, ary faharoa dia ho esorina aminao ny aretina, ary fahatelo de milaza Andriamanitra tevika samy mombany aminao, tsy misy ho afa-jaza na tsy teraka na lahy na vavy ao aminao. Ho tanterako i Andriamanitra nisan'ny andronao. Androany zany a raha miroso am'izay dikan'izay anao de azo antoko fa dia hositran'Andriamanitra ianao, hositran'Andriamanitra zato isan-jato ianao. Farany manana ihany koa faharetana miandry an'Andriamanitra. Io ndraindray no mahatonga ny olona azo azaina hoe tsy mahazo fanasitranana, tsy manana faharetana izy. Taka manokana de resy lahatra aho ny am'ireo olona zay tonga mamonjy fotoam-pivavahana ao aminay. Tonga ao izy satria marary, tonga ao izy satria manana olana, tonga izy amin'ny andro voalohany isaorana moa Andriamanitra fa misy avy hatrany tonga dia mandray fahasoavana, fa misy kosa ohatran'io mbola miandry elaela Andriamanitra. Tonga ny andro voalohany am'izay fotoam-pivavahana mbola teo ihany teo, tonga ny andro faharoa hitako izy tonga fa mbola teo ihany teo, tonga ny andro fahatelo hitako izy tonga fa mbola teo ihany teo, fa teorina gaga ianao fa sitrana tanteraka izy, aretina tsy sitrana amataona maro, sitrana tao anatin'ny atao hoe fotoana fohy rehefa nanana faharetana tamin'ny fampona an'Andriamanitra, nanana faharetana ny andry an'Andriamanitra. Zao voasoratra Hebreo toko fahafolo andimy fa enina amby telopolo, andao ny avakitsika voasoratra Hebreo toko fahafolo
andiny fa ena amby telopolo fa tokony alana faretana ianareo mba azahoanareo zay lazay ny teny fikasana rehefa vetanareo sitrapon'Andriamanitra. Averiko vakina le teny fa tokony alana faretana ianareo mba azahoanareo zay lazay ny teny fikasana rehefa vetanareo ny sitrapon'Andriamanitra. Mila manana faretana zany ianao miandry an'Andriamanitra. Jolo vavolombelona aminareo voaingana efa nitantaraiko taminareo tamin'ny alan'izao fandarana zao ihany le izy raha tsy diso voaingana tamin'ny andro pasika iny de nisy ramatoa anankiray zay nararany cancer ny nono efa voaka ra ny nonony fa misy fery ny nonony dia zay arety zay mihitsy no antony natokava ny voalohany namonjy le fotoam-pivavahana tao am'le asan'Andriamanitra misanay satria ien'ny sofony no tantarain'olo taminy fa misy fanasitranany marary atao misy vavako any marary ataonay ao de tonga tokoa izy tamin'ny andro voalohany tsy sitrany izy teo ihany teo tonga izy ny andro faharoa tsy sitrany izy teo ihany teo fa tamin'ny Alahady fahatelo natongavany andro pasika io andro io terena ny tompo fa dia maina avy hatrany le fery tao amin'ny nonony niala le retina cancer tsatra le raha sitra tanteraky izy niala amin'ny fanantenana izy no tantara zany taminay ny amin'ny fahasoavana no raisiny de hoy aho hoe raha ohatra tokoa ka kivy izy hoe tsy nahazo fanasitrana tany voalohany de nanahoana re mety fiafarany vehivavy io na tamin'ny andro faharoa nanahoana re mety fiafarany fiainana fa de naharitra izy de sitrana sitran'Andriamanitra zay nge le Hebreo novakela tamitsika teo hoe fa tokony anana faretana ianareo miandry ny fataterany teny fikasan'Andriamanitra rehefa vitanareo sitrapon'Andriamanitra rehetra rehefa nandeha arak'ilay condition ianareo de manana faretana fa hitanao fa hiasa aminao Andriamanitra ny tompany amindra fo amitsika rehetra zay nandre sy nanaraka an'izao fandarana izao hivavaka atsika am'izao fotoana zao raha afaka mandoaly teo de mandoly napetrao fonao tananao napetrao ny faritra misy mararanao tananao mpanasitran'Andriamanitra ary mbola mpanasitrana malaka kehitriny izy miasa mivatana any aminao Andriamanitra kanefa iakio afaka miasa amin'ny alalan'ny mpanompony amin'ny alala totena atao mpanompony amin'ny alala vavaka ataon'ny mpanompony izy minoa zany anao riavana raisy hoe androany no andro ny tompo ho anao andao ary vavaka tsika afaka mandoalika avy anao mandoly apetrao fonao tananao napetrao faritra misy marary tompo Andriamanitra tsy toa misaotra sy makasitraka anao ao fa no famindraponao lehibe sy tena lehibe de afaka nijoro nitondra ny teninao nanambara ny teninao mikasy any amin'ny fanasitrananao misaotra Andriamanitra inoko fa namangy andreo olondreo ianao tamin'ny alala zao toroteny nataoko izao ary resy lahatra izy babo mifony fa misy ianao ary mpanasitrana ianao malaky nikehitriny raha eo amin'ny anaran'i Jesosy andronao ho azo reo any ty andro androany ity ka ho sitrana amin'ny aretina izy mandidy anao ry fanaratsy ry fanamafarofy ry aretina rehetra na inona karazany sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny olona marary esorina amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina sy fanantenana eo amin'ny tenan'ny olona misaotra Andriamanitra tsy to misaotra vako miaraka am'izay akio ny olana misy amin'ny olona tsiraray avy azo dera sy voninahitra ny ianao Andriamanitra ianao ane no fantatry ny olona rehefa sitrana izy misaotra raha eo halleloia amen zay zany tompoky ny afatra nentina ho atsika tamin'ty androandroany atyka de mirary soa miraha fahasoavana mirary ny fitain'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy tompoko ny teniko farany apitako aminareo de ity tianareo tompo tena tiany anareo ho anao zay marary tena tiany anao ao ampon'Andriamanitra ny anasitrana anao no zany manasa anareo ao eno tsara ny fanasana manasa anareo tompoko tongava mamonjy ny fotoam-pivavahana zay ataonay fiangonana RHEFI Androndrakely mandritra ty volana jona ity manasa anareo ao tongava tompoko
mamonjy ny fitaom-pivavahana ato alay fiangonana RHEFI Androndrakely mandritra ty volana jona ity. Fa mandritra volana jona dia isy vavaka fanasitrany ho an'ny marary amin'ny anara Jesosy inoko fa zay rehetra hoavy ao na de atao hoe voamiditra tokony ambaravarana zanao de engany ka hokasiny ny arin'Andriamanitra tonga de hiala aminao avy hatrany ny aretina rehetra. Tonga anatin'le fitaom-pivavahana ianao de engany ao anatin'le fitaom-pivavahana de ho sitrana ianao tena ho sitrana ianao. Ary raha tsy sitrany andro voalohany ianao amin'ny alahady manaraka tongava inoko fa mandritra io volana jona ray mantolo io dia isy fotoana atokan'Andriamanitra ho anao manokana, ho ataon'Andriamanitra aminao an'izany, ho tanteran'Andriamanitra aminao an'izany. Ka dia zay ny afatra apetrako amintsika rehetra. Io voasoratra io moa zany ny fandaharam-potoana ny amin'ny fitaom-pivavahana. Io ihany koa telefôna ahafahanareo mifandray amiko raha ohatra ka te hifandray amiko mivantana ianareo. Zay zany tompoko de mirasoa ho antsika rehetra.